Maro ny vehivavy malagasy amin'izao fotoana izao no maniry handray andraikitra amin'ny sehatra politika ka miezaka manao fikarohana. Tombony araka izany ny fahatongavan'ny vondrona afrikanina eto Madagasikara. Manome tosika ny tanora sy ny vehivavy mba ho samy mandray andraikitra amin'ny fiainam-pirenena sy ny fampanjakana ny fandriampahalemana eto Madagasikara. Tanjona zany dia nisy politique de reconstruction et développement post-conflit RDPC izy io norévisen'ny Union africaine tamin'ny 2024. Entina ty amintsika izy io mba handinihana ny plan d'action zany annuel amolavolana zany hoe ahoana ny hitondrana anazy eto amintsika eto Madagasikara. Nahitana mpikambana vitsivitsy avy amin'ny gouvernemanta malagasy nanome lanja ny fotoana nampirisika ny tanora hanaraka ny zava-misy eto amin'ny firenena raha te hanana toerana amin'ny sehatra politika. Satria moa io iarana amin'ny Union africaine zany sehatra nifiny Afrika dia mametraka tsika ny anjara toerana Madagasikara vehivavy malagasy amin'izay hoe fandraisana andraikitra fametrahana fandriampahalemana maharitra eo amin'ny sehatra samihafa na ara-politika eo amin'ny seham-piarina indrindra ilaina koa vehivavy amin'ny sehatra samihafa satria fifamenoana eo amin'ny lahy sy ny vehivavy izay no mampisy ny fampandrosoana ka mbola tsy ampy vehivavy dia izao fametrahana ny hevitra zao zany mba hitondrana anjara biriky bebe koa ny anjara toerana vehivavy indrindra ny amin'ny lafiny fandriampahalemana. Tena marisika dia marisika vehivavy malagasy tena efa mahatsapa izy hoe tsy hiarana tsony fa fitaovana amin'izay na prévention na gestion. Efa tena miditra tanteraka ao anatin'izay ny tenanay zao ny amin'ny ministera dia efa tena miditra tanteraka amin'izay satria rehefa mena fampifanana ny olona dia manana ny autonomiany dia afaka mamaha olana afaka mandray fepetra. Nampitombo ny fahalalana azo ny mpandray anjara ny toana avy amin'ny vondrona afrikanina. Hita tena nisongadina foana ny resaka fampahafantarana ny tanora sy ny vehivavy ny lalàna sy ny fehezan-dalàna efa misy mahakasika ny zareo manokana dia hita fa hoe ilaina aloha ny mampahafantatra ny zareo mba ahafahany zareo mandray andraikitra avy hoe ay ve misy an'izany. Araka ny loharanom-baovao dia 10 isanjato ny polisim-pirenena no vehivavy. Ny resaka kolotsaina no antony. Eo ihany koa ny fanabeazana tany amin'ny fototra ka izao fanohana ny vondrona afrikana ho an'ny vehivavy malagasy izao dia hampitombo ny fanapahan-kevitra avy amin'ny vehivavy hampandehanana ny fiainam-pirenena ary hampiena ny tany kolikoly entina hampanjakana ny fandriampahalemana eto Madagasikara.